faly tokoa mandray anareo eto ka dia voalohany indrindra mirahaba sy misaotra anareo satria zava-dehibe ny nataonareo ary niezaka niara-niasa tamin'ny olona maro be nareo sy reo vavolombelona zay nilaza ny tena marina lina sy tena maika de maika ary dodina mihitsy nareo ty alala ny tena marina satria fantatro araky ny fanambarana sy ny zavatra eny amin'ny enao manjery fa navalalanina ny olona sy nataitra ny olona ny zavatra naseho tamin'ireny valamefolo sy roa arivo reny fifidianazay filohan'ny repoblika za moa de tena nandray an'izy ampahendrena ary isaorana n'Andriamanitra fa de nomeny saina tony ary afaka nandinika tsara aho sy nameny fandeferana ka zao tena misy ny tena marina tena hafa ndray ny fandehany am'ty fotoana ity ka de mba mingavy sy miandry anareo aho mba ilazany tena marina araky ny zavatra andesanareo atao amin'ny Sénat reny. Misaotra indrindra Andriamatoa nandray anay am'izao tatitra atao aminao zao satria tsy azo atao raha tokenizingy ianao mikasika ny fanadihadiana zay natao satria voakasika mivantana tam'izany ny tenanao zay indrindra mikasika ny dia fifidianana ity natsangana tokoa ny voamera manao fanadihadiana anakefatra zany tao amin'ny atemeran-dolona mikasika ny misy mpifidianana mikasika ny fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika teto ary mikasika ny volon'olona tany faravangana ary ny fandaniana ny vola mikasika ny Covid-19 zay nazahoantsika famatsim-bola BDB zay tsy mazava ihany koa mikasika azy zay zany ny tena natongavanay ary anolotra anao ireo tatitra zay nataonay satria efa menay zany araky didiny lalàna taminay fa tsy maintsy mahazo an'io zany ny ambaratonga ampitondrana ao anatin'ny atemeran-dolona efa voarain'ny foloan'ny atemeran-dolona zany izy tia de mba hiananjaranao ndray zany no anoloranay an'ity zavatra ty misy anakefatra izy reto aty moa zany no famitinana mikasika ny izay resaka andresako izy rehetra fa de hanao tatitra tsirairay aminao zany izahay efatra mirahalahy mikasika ny fanadihadiana natao tamy atemeran-dolona. Mbola mamerina ny fakasitrahana sy ny fisaorana anareo satria nanana fahasahiana nareo nilaza marina ary niasa niaraka hoe aminareo ka zava-dehibe sy azotsika raisina ny vokatry zay nataonareo tatitra zay ka dia ho aparitaka sy ampahafantarana mivoaka malagasy sy ireo mpiara-miombona atoko amin'ny olona rehetra amitsika Madagasikara ary de ataotsika mahafantatra nyity daholo ny olona rehetra ka de mbola mamerina ho fisaorana sy fakasitrahana amin'ny fahatongavanareo sy ny fahavononareo ilaza amin'ny marina. Eny ary Andriamatoa de ho atomboka mikasika nisy mpifidianana zany ny vokatra azo tamin'ny fanadihadiana zay ny tenako moa zany mitarika an'izany ny marina zany no mivoaka tao anatin'ny fanadihadiana ataonay fa tena misy tokoa ny anaran'olona ny laharan'ny kara-pifidianana kara-panondro azavady ny verimberina tao anatin'le izy zay lazaina fotsiny hoe fiverimberena nanarana ny laharana kara-panondro fa ny tena marina dia fisina doublon tsy natsolo hoe doublon izy tamin'ny voalohany lazandrareo azy fa izahay zany nanamary fa tena nanova ny voka-pifidianana ny fisin'ireo laharana kara-panondro ny verimberindreo ary ireo ny tena doublon satria fomba vaovao fangalaram-bato ny fanaovana zavatra zany ifanao mariny ny vice-présidentie zany zavatra zany tamin'ny fanambarana nataony ary toak'izay ihany koa ny directeur général ny imprimerie nationale fa tena nisy tokoa reo zavatra reo ary izay no ataotsika hoe manjary fandraisana fahefana amin'ny alalany fifidianana fandrombahana fahefana amin'ny alalany fifidianana atao hoe hold-up électoral zany ny zava-nisy teto amintsika naloko tamin'ny valamefolo sy roa arivo ary eto dia marinay fa
mbola tsy nandeha kory ny fiodinana faharoa tamin'ny fividianana filohan'ny repoblika dia fanapanatsonay ny prime ministre nanao tatitra mikasika an'ireo lisy mpifidianan'ireo izay zany efa nametraka ny ahianay a melohan'ny fiodinana faharoa fa zay moa zany nomeny toko hoe mitombony io a mety io a efa nisy ny asa nataonao efa ao anatin'izy io a zay zany a nekenay le izy tamin'izay fotoana zay fa akory ny ataranay a rehefa naheno a fa misy anaran'olona misy laharana karapanondro miverimberina misy eo amin'ny roa etsy sy ray tapitrisa tao anatin'ny izy mpifidianana io a ary zay namarinanay hoe tsy nadio zany a le fifidianana zay filazanareo zay zao a ny zavatra hitatsika am'izao fotoana zao fa tamin'ireny fotoany reny anie de efa namerimberiny zay sy nametraka fitorina fa hoe a tsy ara-dalàna ny fifidianana io fa misy osoka misy anarana miverimberina araky nyvolazanao teo dia zareo moa nanamarina de nanao fitorina izay a de hoe azo raisina fa tsy mitombony zay foana naverimberina azo raisina fa tsy mitombony ko mihina raha fa tsy niraisina de tsy niraisina fa tsy tombona daholo izy rehetra ray zay de nandeha tany a Bruxelles mihitsy zany laza tamin'zareo hoe ty tatitra nataonay a de naizareo raha nilaza fa hoe izahay aty a tsy nalala ny zavatra io malala nyity daholo ny fikambanambe iraisam-pirenena ty zavatra mitrano ty ary hitatsika angamba fa nisy fotoana izay nandanany solotenan'ny PNUD tapoka niala teto madame Violette satria za de nilaza mihitsy hoe tsy manaiky an'io fifidianana io a satria de tena misy tsy ara-dalàna no ataon'ny seny nivory tany amin'ny bureau-ny solotenan'ny PNUD izahay niaraka tamin'ny tale général ny présidence iny tena nisy zany zavatra zany a ary tsy mamorona tamindrany any efa nilaza hoe misy zavatra ataon'ireo kanjo zany a tia ny tena marina de ianareo zay nandray atendrony reny zavatra reny a aoka nareo iny sy atoky fa milaza ny tena marina izahay matoa zay milaza n'zany matoa mifanatrika am'zareo reto mahalala an'liza zany zao am'izao fotoana zao ary tsy gagy sika re zao ny zavatra nitranga eto amin'ny firenentsika satria olona tsy natao hitondra tsy manana n'lay fahavononana sy fiomanana tam'zany izy ary vahoaka fa nanao ny safidiny saingy ataoana moa akory atao de zao ny zavatra nitranga eto amin'ny firenena zay ary fa de manolotra anao a fa voafatotra atao anatin'ity fehi-kevitry ity zany a ny mikasika an'izy mpifidianana maneho ny marina zany a fanontaniana mba apetrako aminao am'ty an'ity de hoe nisy olona afaka mananao témoin ve na vavolombelona nilaza ny tena marina ary misy ny tonga zany a namaly ny antso fa misy ihany koa zany a tsy namaly ny antso a tsy fantatro mety miayangambany izy amin'ny zavatra zao resahana fa nisy tokoa avy amin'ny firaisamon'ny pirenena zany a nanamarina ny zava-nisy tamikasika ny fifidianana reny a fisiny doublon fa tsy itovizana hevitra tamin'zareo zany a le doublon tena doublon ny resaha zany hoe le anaran'olona miverimberina fa tsy zay akory ny tena nisy a fa fiverimberenana laharana karapanondro zay nahatratra tany amin'ny rovetsy sy ray tapitrisa inona moa no mahasamihafa an'le hoe doublon sy niverimberenany laharana karapanondro ny samihafa azy a misy an'le natsoiny zareo mitazony hoe doublon ary any amin'ny telo isan-jato any zany izy io a ny fahitanjareo azy de ny anarana miverimberina fa ny tena doublon a tsy le anarana miverimberina fa ny laharana karapanondro verimberina satria iny no entina nitsemana zany a satria raha jerenao lisitra le karapanondro tsy hitanao hoe miverimberina le karapanondro fa le anaran'olona zany samy hafa no entiny reo laharana karapanondro reo a de tsy rakatra mihitsy le laharan'le karapanondro zany miverina fa tsy le fa tsy ny anaran'le olona zay zany vahoaka zay zany re malagasy mananjo ifidy ka mifidy tamin'ireny fantatro fa tena ilaina de ilaina mahalala zany tsy le olona miverimberina niaraka tamin'ny karapanondro nisy zany fa tsy betsaka fa le numéro na le laharan'le karapanondro mihitsy no nampiasaina na verimberina mitondra anaran'olona mitondra anaran'olona hafa zay voazo zay zany nampiasaina zay nampiasaina tiara le document mikasika an'izay a le fehi-kevitra zany a mikasika an'izay le lisy mpifidianana tsy madio zay a ary fisiny alabato tao anatin'ny fifidianan'ny fandimby nanomboka tamin'ny 20 sy 2000 ka hatramin'izao
ty zany a le doublon ty le izy ty milaza mihitsy izy ny chinéen nga ny sénateur papakateny de rehetra zany le anarana eny ary ya reto ary a ndre matokoloha ny groupe a mikasika anareo karapifidianana zay manamarina fisiny doublon ary reto zany sationany fotsiny reto fa raha jerentsika ny bro-pifidianana rehetra de ahitana zavatra ohatry zao daholo zany a satria araky ny efa lesaray a reto olona tsisy ilana anarana verimberina tsy anarana verimberina fa karapifidianana verimberina atao anatina karapifidianana izy reto a anarana samihafa no tazana ao anaty reo sationana fotsiny reto sationan'ireo a ary reto ihany koa zany a ny lisy mpifidianana ahitana an'izany doublon zany reto sationana ihany koa reo a fa tsy mahafoaka ny karaha lisy mpifidianana rehetra fa sationan'ireo zany a ilazana fa misy be dehibe ohatr'ireo zany a manerana Madagasikara mikasika ny fifidianana ry vahoaka zay nifidy nananjo hifidy tena zavatra mahatalanjona sy mahazendana ny zavatra mitranga ka am'izao fotoana zao hitatsika ny fiatraikany zay le natonga hoe raha mbola misy ko farany tsy foana ny fanantenatsika ary hitatsika am'izao zavatra misy am'izao fotoana zao reo voreo zany a ny asa ratsy osoka tsy fampisy masoandro nitranga tam'ireny fotoana fifidianana ireny de mazava ny fanazavany ary tena marina ny fanazavany a satria izy nanao ankety nanontany matoa izy naza zao a de nalainy tam'le olona zay namme porofo mba ilazana ny tena marina de ny marina ihany ka de anjaratsika no mampiseho fahasahina ary anjaratsika koa no mamelona nay ao anatin'ny fotsika eo sy ny fisainatsika eo hoe amerina indray ny asy ny firenetsika isika fa sady mamenatra no manala baraka ny zavatra toy zao ka de misaotra anao nga sénateur Olivier Rakotovaza nitondra ny tikatra rapport ty ianao a de nampiseho mivatana koa nreo porofo santionany fotsiny ho ianao fa tena zava-dehibe loatra nalalana an'izao a sy ahitany mpijery sy ny voaka malagasy ny zava-misy farana ka de makasitraka to gaga hay va reky totran'izao ny zavatra mitranga ilaina ny milaza marina toy zao ilaina nananana fahasahina ary ilaina indrindrindrindra mampafantatra ny voaka malagasy rehetra indrindra fa ireo mananjo hifidy ye aty amin'ny fitantanana ny covid-19 angamba zany le fitenena manaraka andriamatofilo manatitra ny fiarabananao manokana andriamatofilo faly a tena faly a mahay mandray nareo eto ary mino fa tena ampalalatsika ny marina vaoka ary sa hijoro amin'ny marina eny tompo nanana fahasahintsika tsy verenina tsony angamba ny teny fampidirana nataony namana tato fa ny tena ny andraketany zany a dia ny makasika ny fitantanana arabola iny covid-19 iny de raha tsika mafantatra andriamatofilo fa be dehibe ny vahoaka malagasy menimeny ny kaikay na eno an'le vola be mitentina anoany amin'ny 100 tapitrisa dolara mahery azo ny fitondram-panjakana malagasy entina hiatrehana sy hiadina an'le valina retina covid-19 manana zo ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka mba hisitraka aniny fanampianiny satria ny rahatsika nahita fa tena niaina atao anatiny ame ara-pahasalamana ny vahoaka malagasy manerana ny nosy tsy teto andrenivohitra ihany fa manerana ny nosy ozy ah ary zay no tsara afantarana satria raha izany vola 100 tapitrisa dolara mahery zany
no entina iadina tamin'ny valinaretiny nantenaina angamba fa tokony isitraka an'izay fanampiana zay daholo zany a isa tokantrano besako iateny ny menimeniny ary zay no natonga anay taty anivony antenimerandoolona araka ny alalana nomeny ny lalam-panorenana anay satria manana didy zahay manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka amin'ny fomba nampiasana an'io vola be tsy toko tsy foroan'io nandray andraikitra taty anivony antenimerandoolona satria efa nanontany any foana zay sy volana ty aorina satria tany amin'ny volana marsy no nidiran'io valanaretin'io teto Madagasikara sy volana ty aorina tompokoa mbola tsy misy nitatitra tena mazava omeny ny fitondram-panjakana nandray andraikitra tokoa zahay ka nanangana nyty vomiera fanadiadiny aty anivony antenimerandoolona hitady ny marina hitady ny mangarahara amin'ny fomba nentina nampiasana andre ny fanampinyreny nalefa ny convocation raha ny volana marsa nresana de tam'ty taona 2024 teo zany no voakasika an'izany valinaretina izany nantsoina daholo andray matofoloha ireo ministra zay voakasika mivantana na ankolaka makasika an'io covid-19 io nantsona ihany koa ireo ministra taloha zay voakasika an'io covid-19 io ahoana ny agagany satria fitadiavana amin'ny marina no resana ireo ministra nantsona reo tsy nisy tonga na iray azy ankoatran'ireo ministra reo a nantsona ihany koa ny ARMP ny autorité de régulation des marchés publics nantsona ihany koa ny conseil national de marché afantarana satria be de be ny fitaovana ny vidina tamin'io betsaka natsotsika hoe tosika fameno ny vidina tamin'io zany rehetrarehetra zany hoe mba nisy tolobato manaraka ny lalàna zany ny tokony adiadina be de be ny fahinonay azy misy zany toeram-pisakafonana zany atao restauration restaurant iza nazo ny tolobato amin'io tsara fantarina zany hitatsika angamba ireny seho tamin'ny haino manjery reny ny fividianana écran plat ny bonbon sucette sy ny sisa sy ny sisa miteraka fimenomenona tokoa reny le matofoloha ka rariny sy hitsiny raha ohatra ka tadiavina ny marina tsy nisy nipoitra ho iaho teo a ireo ministra voakasika mivantana le ministra amperinasa am'izao fotoana ministra amperinasa tompo tsy nisy sainy mipoitra mazava ny antony zany ireo matofoloha raha madio sainy ty fitondram-panjakany ity tsy misy ny atahorany makasika ny fampiasana n'io vola io inona no atahorany na ny sakana tsy hahafahany miatrika ny fanadiadiny fa ny zavatra isaoranay eto kosa dia ny fahatongavany ministra teo aloha ny sana ny fahasalamam-bahoaka amadamady ay tonga teo izy tonga somatsara izy nanome ny zavatra fantany makasika an'io fitantanana covid-19 io fa ministra takehitriny kosa tompoko a tsisy sanypoitra na ray azy nantsona ihany koa lehibe ny faritra satria aza dino fa lehibe ny faritra teto Analamanga ny tena miainany tsy zakany tamin'ireny ary valinaretina reny torak' zany koa ny faritra Atsinanana nantsona daholo reny ny gouvernora teto Analamanga ny gouvernora tany Tomasina fa Atsinanana nantsona ihany koa ny préfet satria reny tafiditra tao anatiny fitantanana ny covid-19 io tsy nisy sany poitra na iray azy tsisy sany poitra vi sa tsy navela hipoitra samihafa maty zay matoa izy rehetrarehetra tsy tonga nazobaika zay
zay ny marina zay ny fandraisany anazy ka aminay zany andray matofoloha mazava ny teny ho azy tsy fahatongavandreo olona reo misy asa maloto tao tena maloto matoa tsy sa nipoitra izy mianakavy mihitsy ary tena mampalahelo zavatra toy zany fitonam-panjakana le tompoko anao fomba fihetsika ohatran'izany fa ny ministre Amady kosa ministre teo taloha izy moa sany laza fa tsy nisy vola tonga ny vantana tena nivony ministera ny tantany tamin'ny fotoana io fa resaka fitaovana misy fanontaniana kely mba tiako apetraka aminao le hoe nilaza izy a fa zareo tao amin'ny PNUD no nividy an'ireo fitaovan'ireo a nampividina aminy ihany satria mba nanontany an'izy ireny ny fotoana zay nionako tamin'izao zay ny navaliny hoe tsy marina tsy izay mihitsy nividy an'ireo tany amin'ireo le fournisseur de nanontany ray tamin'ny toerana hafa ohatra tamin'ny volana européenne de nilaza izy hoe tokony alaina ny liste reo fournisseur zay nividanany an'ilay matériel ina le matériel avidina ary taiza vidanany azy de am'izay nahafahantsika mandeha am'le fangaraharaana satria mantsika mitady mangarahara betsaka ary efa nilaza tamin'ireny fotoana ireny hoe tsy mbola ampy fitaovana sy ary fomba ny fitaovana ampiasaitsika no zany aloha misoroka nanoantso avy mihitsy ary hoe mba akatonga hoe sisy tany tamin'izay fa tsisy nieny mola izy tratra tokoa ary le tao anatin'le le fotoany tsarotra zay nylalovana ain'olona maro na fotsika teto malagasy zay namantsika paritandrarantsika fianakaviatsika zanakitsika ray aman-drenitsika ka ny zavatra toy ireny a de tena azo hitarafana sady ny fandehan'ny fitantanana tsy fahaizana ve le izy sa fitavozavozana sa fanainina mihitsy satria raha reo fanomezana avy any am'ireo le firenena lehibe koa nge toy ny Chine toy ny frantsay zay me fitaovana tadiditra tsara mihitsy a fa nanao fangatahana tamin'ny fomba ofisialy na tamin'ny hainao manjery mihitsy nga amadamady nisy tateo aloha araka nalazainao herinandro taorinana iny a dia tsy am'le toerany tsony izy nanontany mihitsy a tamin'izay fotoana zay ny ambassadeuran'ny frantsa de na izy koa ragaga le izy zavatra anakiray tiako fantatra zany de zao hoe reo zavatra nangatahana reo tamin'ireo le ministre am'izao fotoana zao ve zay tsy mipoitra araka nalazainao misy zavatra afenina zany sa tena maloto ary fa maloto moa de inona ko maloto de malotoko koa misy akoatrany maloto de nefa ianao zao ilaza amiko am'le zava-misy a ny aina tsy azo amidy tsy azo vidina misy tamindreo zany nareo tena olona tokony tsy ho tratrana le aretina mihitsy a fa ny tsy fampiny le fanafody sy le fitaovana ty miatrika an'izy no natonga an'lizika de mbola mamerina ihany fisaorana sy fakasitananao a fa ny zay nanitikitika hoe tena isika ve no tsy nahay nampiasa an'le fitaovana satria na iny koa hoe reo lay klinika sasany eto mahazo fitaovana be da be misy ny sasany tsy nahazo ary indrindraindrindra koa tam'izay nampiasaina an'le inony ty izy ina le zavatra sitony ry mo le zavatra sitony zay CVO le CVO le ty CVO masitany ty de namena dolo zay manodidididina firenena manodidina eto amin'ny Océan Indienne na manerana ny Afrika de kanjo moa nahitan'ny sasany loza le izy taty aorina de mba nanontany momba an'izay kivy nareo hoe nanahoana mivoka izy reny satria efa milaza marina nareo mba tiako fantatra koa vokatra zay marina sa ahoana reny tena nanontany tokoa zay tamin'ny ministre Amady hoe manahoana ny tena vokany fa ny zavatra andresana moa tam'izay a le izy ake mbola tsy vita essai clinique ohatran'ny tambavy ohatran'ny tambavy rehetrarehetra io a zay masaha omana zay masaha misotro fa tsy afaka namarina ny efficacité andreny tambavy reny zany ny ministre teo aloha fa ty koa zavatra tsara fantatsika indrindra fa ianao ndray matofoloha ny makasika manokana ny ministre ny économie de finance anisany antsony izy satria raha resabola no resahina ny ministre ny toekarena sy ny fitantanam-bola tompoko no zamanjaza raha resabola no resahina inona zamanjaza zamanjaza tompon-draharaha ay zamanjaza eny tompo
ay zamanjaza satria ao aminy ao ny vola miditra fanampiana avy amin'ny partenaire technique et financier ny vola azotsika tsy mivantanaiza tsy mivantanaiza fa tokony mivantana ao amin'ny ministère ny économie zamanjaza ahoana ny agagany andra matoma filoha fa tsy mahafantatra ninninna ny makasika ny fitantanana arabola ny covid-19 ny ministre ny toekarena sy ny fitantanam-bola nefa hitatsika ao anatin'ny site web tranokala ny ministère io tao daholo ny afantaran'ny olona hoe ireto ny vola niditra teto Madagasikara teo amin'ny fitondram-panjakana tao ny banque mondiale tao ny FMI tao ny Russie tao ny système des nations unies rehetrarehetra mitondra ny anjara bikiny hita odo anatin'ny tranokala io ahoana sahiny milaza fa hoe tsy mahafantatra an'io ny tenany manokana sy ny département de tena tsy nalala tokoa ve izy sa navela iteny ray ary zay le asa maloto Andriamatofilo maloto zany apetrako hoe ny momba an'iny fa de anjaratsika vahoaka no mitire conclusion am'izay zavatra zay tena malotoko maloto le izy de zay moa Andriamatofilo de satria misy lalàna amin'ny feny io fanadiadina ataony parlementaire io a misy lalàna fehizoro laharana 2015 007 zay amin'ny article 32 milaza mihitsy fa izay olona nantsony ho adiadina tsy tonga niatrika ny fanadiadina de misy sazy miandry azy roa taona tranomaizina ary vola 200 000 ariary ny lamandy tsy maintsy ofainy eto zay de manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra mahefa hampiatra satria tany mpandalana ty Madagasikara ty ary dradradradraina foana hatram'izay de tena malaky totra ve tany tandalana sa fomba fiteny ndo mba hampiarina arabateny zay tsy misy olona ambony lalàna akory na mpitondry ianao na olona entiny ianao a fa mangataka izay ampiarina am'reny olona reny a izay lalàna mifehy ny tany sy ny firenena kasitraka Andriamatofilo sotranao dia tondra ny exemplaire anankiray makasika an'le rapport tompoko ay dia indreo le covid-19 tanao tsara angaman'io le hoe commission d'enquête sur la gestion du covid-19 ty izy ty ya sotra betsaka Andriamatofilo anjara ny commission d'enquête mikasika ny fampidirana ntsokosoko fitaovam-piadina mahery vaika teto Madagasikara ny fitenenana am'izao ity raha ty Andriamatofilo honohono no ny atomboany zany hoe zany a ny nahatonga ny antenymerandoolona nanangana an'ity vomiera anao fanadiadina mikasika ny fitaovam-piadina mahery vaika na ampidirana ntsokosoko ty dia satria nisy zavanahagaga tamin'ny fotoana andro nanaovan'ilay filoham-pirenena voafidy vaovao fianianana tao Mahamasina tamin'ny fa 7 ny volana janoary 7 sy 2 roa taona androany any zany marina tokoa zay tsy taondohako moa le izy Andriamatofilo fa fifanindriny zavatra fa tamin'io Andriamatofilo nisy fitaovam-piadina mahery vaika izay narantiranty tamin'izany fotoan'andro a taorina ny kabary taorina fianianana zay nataony lay filoham-pirenena ary tamin'izay fotoan'izay de nisy ihany ny fahagagana hoe fa ahoana ary satria ny antony de tsotra olo-pirenena tsotra izy talohan'le fianianana nefa ao anatin'le kabary manaraka n'iny fianianana iny a de fa reo le fitaovam-piadina mahery vaika narantiranty blindé izy ireo a de misy fitaovana maromaro a de teraka ihany le fanontaniana ary izay tao amin'ny antenymerandoolona moa zany matetika de nametraka fanontaniana mikasika an'izy io am'lay fifanatrehana amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta
de valiteny boribory foana no azo a fa tsy valiteny mazava ary matetika de hoe fatao anatiny loi de finance efa zaozao ka ny mahagaga andre matofilo raha ohatra ka anaty loi de finance zany izy de volam-bahoaka no nividianana azy ary rehefa natao moa zany ny fanadiadina satria ny honohono de matetika tsy fatapototra ary tsisy fototra iorenany ary ny ayay tsy havanana resaka fifidianana mono natao tam'izay ary raha tsarotsika tsara tamin'ny fahadimy ny volana septambra 2024 de misy filoam-pirenena teo aloha anankiray de tsy iza fa ny amiraly Ratsiraka Didier no nanao fandaharana atao amin'ny Carlton tam'izay fotoan'izay tamina hainao manjery de nilaza mazava izy tam'izay fa misy andian'olona mampiditra fitaovam-piadina mahery vaika eto amin'ny firenena tam'izay fotoan'izay fa toa teny latsakam-bolongisy le izy tsisy nanaraka fa de sosa de tany fa rehefa nisy ara ty zavatra niseho tamin'ny fa 7 ny volana janoary 7 ty de taitra daholo ny be sy ny maro ka rehefa natao ara ny fanadiadina zany mikasika an'le hoe fampidirana fitaovam-piadina mahery vaika amin'ny fomba tsy ara-dalàna io dia niantso zahay ao amin'ny commission niantso an'ireo tompona andraiky mpanjakana ankehitriny zany hoe zany manomboka ny amin'ny ministra ny fiarovana ny secrétaire mpanjakana mikasika ny miadidiny gendarmerie reo amin'ny polisy sy ny sisa zay voakasiky ny filaminam-bahoaka sy ny fiarovana ny firenena amin'ny ankapobeny namaly ihany ry zareo fa saingy azotsika atao hoe le olo-pehezina tsy matapakaitra nalefa satria zay fanontanina napetraka dia tsy voavaly avokoa satria araky ny zava-misy moa zany le olona no antsona le tompona andraikitra no antsona de le tompona andraikitra io no tokony hamaly an'ilay fiantsona zay no anatin'ny lalàna misy raha le ministra zany no antsona de le ministra no mamaly raha azoko tsara ny tianao resana de hoe reo ministra zay nahafantatra tateorina ve sa le ministra tamin'ny fotoana nampidirana amin'ilay fitaovam-piadina zavatra roa samy hafa andre matofilo no fantanina saika apetraka voalohany aloha amin'ilay tompona andraikitra amperinasa ankehitriny de ny mikasika nindreo lalàna hoe ahoana ny lalàna mikasika ny fampidirana fitaovam-piadina inona daholo ny pitsopitsony mikasika ny fampidirana ny fitaovam-piadina sy ny karazany zay ane no tena ny antsona n'le amperinasa ankehitriny de arakaraky niny am'izay zany ny toizan'le fanadiadina amin'ilay tompona andraikitra teo aloha satria azadino fa raha ohatra ka tamin'ny janoary 7 no efa teto reo fitaovanareo de le fitondrana teo alohan'zay zany no nidiran'zay fitaovam-piadina zay ka am'ireo le tamin'ny fotoanandro taloha zany le mpitondra teo aloha no anaovana ny tena fanadiadina mikasika an'ilay nidiran'lay fitaovam-piadina fa reto zany de mikasika ny lalàna kanefa ny zavatra tsy ampanay de ohatrany ny fanometeny ry zareo hoe aza makany fa de le olona zay tsy afaky ny amaly no alefany ary ny fantanina apetrakay amin'ilay commission tsotra enao tonga eto satria le ministra no nantsonay enao tonga eto zay valiteninao eto ve de mamatotra ny ministra io de miala ilay tompona andraikitra sadasada tonga teo zany fa tsy mahavaly an'izany zay tsy nahazo manda akory ho tonga eto aminareo fa de hoe ho raisiny antsoratra ny fanontaniana de valiny ministra antsoratra ka fanadiadina zany ane andre matofilo tsy re hoe resaka antsoratra hoe soratako eto ny fanontaniana de soratano ariny fa valiny de rehefa vita moa zay de niantso an'ireo tompona andraikitra teo aloha zay to amin'ny voamiera de ny sorana indrindra de namaly daholo izy ireo ay tonga daholo zay nantsona na ministra le ministra teo aloha rehetrarehetra zay nantsonay de tonga ay
de izay nahafahanay nandroso ary tam'ilay fanadiadiana de ny zavatra nisongadina zany a satria vetipitiniko le izy a nisongadina aloha dia tamin'ny fotoan'androny dia efa nisy communication verbale nataony ministry ny fiarovana ny arahany tamin'ireo ministra sasatsasany zay voakasiky ny fiarovam-pirenena ny sécurité ny fandriam-pahalemana ny ministry ny vola sy ny sisa zany nanao ny communiqué verbal tamin'ny gouvernementa io a mikasika ny hoe fidirana fitaovam-piadina mahery vaika eto amin'ny firenena de tam'izany conseil des ministres zany andriamatofoloa de nisy ireo ministre nivoaka n'le conseil fa tsy faly ay ary navoaka tam'izay aza le ministre misy nyteny zany teo masonareo le izy andriamatofoloa mba tsy tentenenana foana ho hitanao atao anatin'ny tatitra izany rehetrarehetra zany ay de nivoaka zany ny ministra sasatsasany tsy faly tamin'io a ary tam'izay no nylazana fa hoe arme factice zany hoe tsy tena izy ireo fitaovam-piadin'ireo tafiditra anatin'izany moa zany ny drone sy ny sisa ary misy taratasy azo ampilatanana ihany koa mikasika n'le fangatana ampidirana n'ireny drone reny sy ny sisa ka niteraka disadisa be to am'le conseil le izy conseil des ministres zany de rehefa zany hoe raha azoko tsara ndray fitenao de hoe tamindreo le ministre teo aloha de efa nisy a sasatsasany tamin'izy ireo ary zay tena nalala ngamba fahalalako azy nle fisin'le zavatra nivoaka izy nivoaka satria ivoaka ny marina ka zay raha tena tsorina n'andriamatofolotsy hoe ivoaka ny marina fa amboletra zany le izy ampidirana an'ireo fitaovanareo satria ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fampidirana fitaovam-piadina mahery vaika ary midoegera nresantsika eto de ny ministry ny fiarovana sy indrindra ka ny ministry ny fiarovana indrindra no mitarika n'le fanaovana an'io communication verbale io ary tamin'io communication verbale io de nivoaka fa hoe fitaom-pifidianany zao ka tsy tokony hisy fitaovam-piadina ampidirina eto fa tokony hitovy ny candidat rehetrarehetra de nisy an'izay moa le fivoahana tao anatin'ny conseil ary ny tsaromariana dia tamin'ny marina fa hoe nisy filoha-pirenena mpisotoerana teo fa nasorona taminy ny maha chef suprême des armées azy saika metraka zay fanontany zay mihitsy nasorona taminy iny tsy anazy iny fa ny prime ministre no miandraikitra ny filaminana amin'ny ankapobeny zany fa tsy ny filoha-pirenena mpisotoerana ary le prime ministre ve totrany raha fitadidiky dia io ianiny teo efa izy teo ary izy tsy mivoaka izy tsy nivoaka fa le ministre sasatsasany zany no nivoaka tao amin'io conseil io a de ino moa zany ny aranare reny le fanandramana fitaovam-piadina tany bongolava sy ny sisy reny de rehefa nanontaniana ary hoe ahoana ny fomba nidiran'ireo fitaovanareo ary inona ary firy ireo fitaovanareo de mazava ho azy fa ny ireo tompona andraikitra tamin'izany fotoan'izany de milaza ohatra hoe ny any polisy ohatra de milaza fa hoe erinay a lay renseignement mikasika an'izy io ary ny fantatray de hoe tokony tany atsimo no nidiran'lay fitaovana kay tsy tany atsimo le izy fa tany avaratra atsimo sy avaratra mihitsy zany tena fanipaka be zany ary tamin'ny ohatrany hoe tamin'ny fitantanam-bola ohatra de hoe tena tsy mahafantatra ny fisiny zany fampidiram-bola fampidirana fitaovan'zany zany satria tsy ao anatiny le ministre vavy ry moa zany a le hoe tsy atao koa zany iny zay nantsona hoa de tonga daholo ary zay na tena feno an'lay fanadiadina ka dia raha atao bambaray zany monsieur le président tsisy nahalala ny mikasika ny fampidirana an'ireo fitaovanareo a ireo manam-pahefana voakasiky zany zany hoe zany a enony zareo le izy ary voamariny zareo hoe tena nisy io
fa le hoe ahoana ny taratasy nidirandreo teo taizany nidirandreo teo sy ny sisa reny zany no somary nanjavozavo zany hoe zany a ny zavatra nivoaka moa tanatin'izay fanadiadin'izay de hoe nisy 4 V8 BDB nivoaka tsy ara-dalàna loatra koa tany amin'ny Voimara tamin'ireny période reny a ny fitaovam-piadiana moa reny hita reny a fa ny tena nahatsikaiky Andriamatoa de ny filazan'ireo tompona andraikitra fa gaga sy talanjony izy ireo rehefa nahitan'ireo fitaovanareo narantiranty tamin'ny fasivy amby folo za koa tena nahita mihitsy hoe idry ino nreto zavatra lefa mandeha sady reto voandroany ty fametrahana azy am'le toerana ma-présidence ary de gaga daola izy ty nisy aloha nitega nisy tsy nitega mihitsy fa samy gagy ary mba ty laza kely fotsiny avoaka malagasy rehetra fa na de reny le fanaovana ny bombe lacrymogène reny era nangatahana autorisation hoe mba mahazo ty ary tsy maintsy mifanaraka ny firenena ka ny tiako ho fantatra hoe aveza ny fihevin'ireo fitaovan'ireo a iza no pean'izy ireo iza nandefan'izy ireo firenena iza ary farany tena farany araka le lazainao tao a iza tamin'ny tompona andraikitra satria Andriamatoa Rivotra Kotovao zay président ny Sénat no président intérim zay tsy ahozanao de ny premier ministre zany responsable am'izay ka zay no zavatra mivoaka am'le izy zay no zavatra mivoaka ary le izy manontany moa ianao Andriamatoa hoe avaiza ireo fiadin'ireo araky ny lazaiko teo a tsy amin'ny fomba ofisialy no nidiran'ireo fitaovanareo teto Madagasikara ka noho izany a sarotra ihany ny ahafantarana hoe avaiza ireo ary marika iny raha izy raha ny nivoaka fampitahana no natao hoe raha ny lokon'le tomobile le blindé ny resantsika raha ny lokon'le blindé a de raha ohatra ka turka sy Inde de hoe loko désert le izy fa le loko mainty loko sinoa ohatran'izay fa tsisy afaka nanome mihitsy hoe aviaza mariny ireo fitaovan'ireo ny resantsika eto a de le tompona andraikitra tamin'izany fotoan'izany no miresaka zany hoe zany a tena mahatonga mametraka le fanontaniana dia sao de fanomezana firenena anankiray a zay manana tombotsoa amin'ny fitrandrahana ny arena ambaniny tantsika eto milaza hoe andefasana etreo ataovy zay mahatonga anao avao zany izy hoe nahita an'ilay reto zavatra miseho reto carte d'identité sy reto karapifidianany reto e tena gaga ary efa nilaza ho azy zay azo raisina fa tsy mitombona ka tianao ty tena mitombona mihitsy satria tonga eto le zavatra naseho tery masoko zao mihitsy nahitan'le izy ka le izy Andriamatoa ianao fa filoham-pirenena zay indrindra de mahafantatra tsara ianao fa tsotrany mivarotra mofo gasy akory ny fivarotana fitaovam-piadiana fa misy ny lalàna iraisam-pirenena misy ny lalàna ny lalam-pandroenantsika dikan'izay zany a be de be le zavatra pitsopitsony tsy maintsy arana zay vao tongetony zay indrindra zay ny tiako resahana kanefa ty resaka ndrempotoraka ty a manontany ianao ny taratasy hoe aiza ny taratasy nidirandreo teto tsy mahita an'izany ianao ahoana ny sorabola nidiran'izao teto tsy misy zany hoe zany a tsisy zavatra ofisialy mikasika nidirany reto fitaovanareo teto ny zavatra azoko amitina anazy angamba Andriamatoa satria apraisiko amin'ny resaky ny doublon teo raha jerevantsika zany a nisy an'le fampitandremana nataony amiraly tamin'ny fotoan'androny a zay nresahako teo misy an'ty resaka doublon ty misy a an'reto fitaovana nampidirina reto fantanina mipetraka Andriamatoa de raha natao nampiasaina le doublon efa tafiditra le fitaovam-piadiana ka raha tsy iny ara ny valim-pifidianana tamin'iny zay azonao ny tiako resahana tsy emboko mihitsy ra zay ny ataoko hoe isorako an'Andriamanitra Andriamatoa fa tsy nitantarany firenetsika no navelany namaly an'izany fanontaniana zany satria mifandray ireo raha ny tena marina efa nainy siosio angy amiraly le zavatra tena nisy marina voapirofo tsy misy avaratra eo
ary le doublon a efa natao matipaika mihitsy fa tsy maintsy ohatra voka-pifidianana satria azo raisina fa tsy mitompona zava ty zaranao zay angamba ny feny andray matofoloa ny pitsopitso moa da tafiditra ato anatin'ity rapport ity ary hitanao ato anatiny daholy a ny resaka ny fanaovana tamin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny ao anatin'izany a ny ministera ny fiarovana ao anatin'izany hatramin'ny ministera ny fitantanam-bola ny ekonomia finance ny rehetrarehetra tafiditra ato anatin'zato a ary hitanao ato koa ny PV de carence an'ireo zay natsona fa tsy tonga ary izy moa efa nambara ny président de commission teo a fa misy lalàna mifehy azy ny tsy famalina ny antso ataony commission zay nampiantso a ka dia zay zany angamba ny amitinako azy andre matofoloa ty ndray zany zao momba an'le hoe fampidirana ny tsokosoko raha azo resany zao trahison filazana azy rehefa misy firenena anakiraiky mampiditra fitaovam-piadina tsy manaraka ny fepetra sy fenitra tokony arahana na protocole de trahison filazana azy satria araka tenao raha tsy ny fanandrify tam'le valim-pifidianana nandrasana zany hoe tiana atao lany zava-doza teto amin'ny firenetsika ry vaoka malagasy mijery any nareo za koa mijery anareo fa tena zavatra tsy napoziny fa tia ny tena mariny ty misy le fitaovam-piadina nampidirina tsokosoko misy ny fanaovana n'lay doublon na le famerimberenana ny lalan'ny karapanondro reo izy reo nisy voka-pifidianana voka tele liste tsy fanandrify ty nisy 1 million mahery 200 sady lazain'ny vice présidence eny niporofondrareo teo aza gaga zao mitranga amin'ny firenetsika tsy makasitaka ny fisainany latsaky toy zao andriamanitra makasitraka indrindra président ny fandraisana dia mamerina trano ny fiarabananao sénateur jafetra moa jafetra raha andriamanatso tompoko andriamanatso ya de misaotra anao koa tonga sy manolotra sy milaza ny zavatra hitanao tany tena lina sy maika de maika aho mba te alala ny zavatra nisy hoe entompoko momba ny enquêten'ny momba ny raharaha farafangana izy ty président dia mampalahelo satria rehefa tena nanadiady izahay a dia ny zavatra misy tompoko mampalahelo ve sa mahatezitra mihitsy sady mampalahelo mahatezitra manohina ny fo koa satria ny aina tompokoa atao anatin'ity raharaha ty dia sanatria de tena tsisy vidantsony ny ain'ny olombelona marina fa hoe voafonja ireo a zay hoe nitsoka ary ny fitsoana raha mbola betsaka ny fanamarina anazy a fa na de voafonja raha ve tompokoa de hotifirina vonoana ohatran'ny sanatria namono biby ny fijerina iazy ny zava-nisy zany a dia miresaka foana moa zany a ny tompona andraikitra hoe évasion iny tany farafangana iny de marinay nefany a fa ny évasion tompokoa dia ny fivoahana ny fonja tsy nahazahoana alalana zay no atao évasion fa ny zava-nisy nefany a vonoan'olona no misy tany a farafangana zay vonoan'olona nahitana reo gadra nitsoka atao hoe 7 izy ireo fa ny maty voatifitra dia 3 tompokoa ary voatifitra any an-damosina ny ampahany betsaka indrindra ny masa daikatra ihany koa raha moa fa dia mino a fa mbola itoy izao fanadiadiny izao satria mbola tsy tapitreto izy ty dia misy ary voapirofony sary olona koa efa manangatanany zao voapirofony sary zany tompo mbola voatifitra ihany a avaty am'loana zay zany ny zava-misy zay zany nylazako hoe manohina ny foa mahatezitra ary tena mampalahelo de mampalahelo zany ve no azo amin'ny
malagasy hoe ntsika malagasy ny feny dia tsotra mihitsy ny nandraisanay azy a zavatra efatra ny nasongadinay tao tompoko de ny voalohany a reo lay tomponandraikitra mpanjakana rehetra zay atao hoe nandray ny tokony hoe misy anjara ndraikiny ao anatin'iny raha farafangana iny dia rehefa zoina le izy tompokoa dia tsy nahay a nandray ny andraikiny izy ireo satria raha ny fibaikona raha nseho ny zavatra nseho iny a dia ny izy ireo samy izy ireo ndray a no mifanilika andraikitra aminay zany tompokoa na mitsika ihany koa dia olona tsy mahafeny andraikiny zany a dia tsy tokony tompony andraikitra zany amy zava-misehotra reny zay zany a zavatra tena nisy tany ary ny mampalahelo de mampalahelo am'ireo le maty reo a misy olona mbola tsy voatsara kory ary izy reo fa de maty moa izy zany satria nitsoka nandositra ny anankiray faharoa dia ny fampiasan'ny mpitandro amin'ny filaminana tany fitaovam-piadina zay ataondra misy fomba nylazanay azy moa taty hoe usage excessif nle harma mihitsy satria raha ny olona mitsoka ohatra zany zany a dia misy ihany fomba fampianarana an'ireo le garde pénitentiaire reo na le maramila eo aizany tokony tifilina fa ohatra ny sanatry de tena basy hoe nentina natao fanandramana nga ny tifirana n'ilay olona nampatonga n'lay faty vonoan'olona be lehibe toy ireny zay zany no ray faharoa ary ny fahatelo zay manahirana amin'izy ty dia rehefa maty ndray lay olona dia zay le ataonay hoe aizany tena tompona andraikitra ao anatin'le izy satria tonga izy ireo de natrian'izany na levona de tonga de natao maimaiky daholo ny fomba fandevenana anazy rehefa natao maimaiky zany a de misy zavatra fenina moa zany ao a tsy tiana hipotra ny marina ao anatin'izany dia teo amy fanadiadiana ihany ko tompoko ny nahitanay zany fa misy tsy mbola vita fandraisana tsora natao PV na natao ankety akory na reo le fianakavian'ireo le niarambona ary fa ny sasany a misy razana vitsivitsy ihany tonga de nalain'ny fianakaviany le ao atoerana de reny zany natao zay ny alany reny tao am'le toerana am'izao fotaon'izao zany ny zava-misy ihany mba tsy tena ahitana amin'ny marina loatra hoe manahoana izy io zay a onao ingasana toera ovina marina mola izy nitranga tamin'ny 23 août 2020 tompoko no tamin'ny taona lasa iny zany de nefany ny zavatra nisy ary nampatonga ny teo amin'ny antenimerandoolona nanokatra ny fanadiadiana de nanao ihany reo nanao PV kely reo nanao ankety kely reo fa zay mifanitsinitsy aminy zany sy ny tsy tena hipotranoilay marina loatra ny tena olo anatin'izy ty de tsy mifanajana ny zon'olombelona tompoko zay indrindra de izy no nitifotra ary izy ny namemibaiko eo indrindra isika ny tena zavatra nisy ary tsapanay tato de mifanilika andraikitra ny OMC zay misy ny maramila gendarme polisy sy ny garde pénitentiaire ohatra ray ny tena natsapanay zany de raha tonga tao aminay reo tompona andraikitra nanazavany hoe niary manam-piasaina de ozy izy hoe maty 49 masy 36 no any garde pénitentiaire le razana voatifotra nefany de atamina fusil mitrailleuse no namelezana an'le olona tsy zay ozy izy nitifotra ozy retsy mifanilika andraikitra reo misy tompona andraikitra ao anatin'izany na menibaiko a de ao anatiny moa préfet azo laitsorony zany ny eo amin'ny tompona andraikitra amin'ny administration pénitentiaire zay samy hafa ny baiko ny menindreo nampatonga ny olona mahatsirava ary ny zatra nitranga ve tao anaty fonja na tonga n'izy reo nivoaka sa ny zavatra nitranga tao anaty fonja aloha dia zay moa zany ny faefatra hitanay a dia tsy izy tsony ny fonja le condition iainana condition iainana condition carcérale moa zany fomba ilazana anazy efa tsy izy tsony satria mahatratra any amin'ny 7 ambin'ny 7 ny olonao
nefa ny a ny fonja amin'ny farafangana tompo koa de magasin de stockage io namboarina atao fonjy io hoe zay tantarany mihitsy tsy fisian'ny fonja zany de namboarina fotsiny lay trano andray an'ireo vofonjy reo nefa nle zareo zany zay 7 sy telonjato zay ny eo zany rehetra zany ao anatin'zany ihany koa moa ao anatin'ity aro hitanao aty koa fa misy kolikoly avolenta koa ao satria misy amivoaka misy miditra no la izay condition manahirana ao anatin'zay misy tompona andraikitra daolo zany tompo de zavatra mba fanontaniana mipetraka an-tsainy voaka malagasy am'izao fotoana zao ary mbola tsy afako an-tsainy aiza ho aiza ny toerany mpitsara satria izy ny tena nataontsika hoe andriankinina ny voaka malagasy ametrahana ny fampatokisany vahoaka sy mpitotro satria anao miteny hoe misy kolikoly avoleny tao misy tsy fandraisana ndraiky to mpitsara foana dia aty zany a de voaporofata ihany koa ary hitanay tao anatin'ny fanadiadiana fa misy zany a ialakotsiny amin'ny fitenena azy amin'ny teny frantsay a misy défaillance mihitsy a eo amin'ny administration pénitentiaire sy ny administration judiciaire zany hoe zay tokony irindry ireo nefany ny any amin'ny fonja ohatra ny fahitana iazy aty zany te anana ny fahaleovatena mitokananga de tsy manaiky ny avaria amin'ny zavatra ataony ny any amin'ny fitsarana ny any amin'ny fitsarana koa zay le dysfonctionnement ao amindreo tsapanay hitanay ato ary zava-dehibe zay tenenao zay a ary rehefa vakina zany izy tia de tena zay mihitsy no hita hoe eo am'le hoe rehefa misy zavatra miseho ohatry reny de izy any tokony mandray ny andraikitra ohatry zao atraizany andraikitry ny anlany atao amin'ny atao hoe rafitra ohatry zao aizany rafitra ohatry zao fa reo tompoko no mifangaro ary de mahatonga n'lay hoe samyty eto zany dia tsisy mpibaiko tena ikena tsory fa samy manao zay tika atao rehefa hoe amerina n'lay voafonjy zay voalaza de rehefa izany no miseho zany zavatra teneninao zany ka nisy olona tena innocent filazana azy misy tompoko olona tsy voatsara tsy vita enquête akory zay mahatonga mametraka fanontaniana hoe aiza ny andraikitry ny mpitsara ary ny mpitsara tsy anaikinaiky lehibe an'io mahalala an'ireo mpitsara reo a mafantatra tsara ny ao-pony sy ny zavatra atao ny conscience ananany ary izy ihany no mibaiko sy mifandrindra amin'ny garde pénitentiaire sy ny an'ireo de zay no naraky nambarako tery ampiandohana tsy mijanona am'izao zany zao raharaha zao tsy janona nahatandrindanitra reo mbola mitoy satria tompo zay le tsy firindrana fandraisana andraikitra zay a zay amina atao hoe rafitra anakiroa zay tokony fandamina andaminana ny raha momba ny fonja sy ny fitsarana eto amitsika ireo mihitsy no tsy mirindra intsony tsy hoe intsony moa zany fa tam'ty raharaha farafangana ity ka dia izay no atao hoe fely fa dia mampalahelo le izy ary zay moa zany raha nanao an'izy ty de mino izahay ary manantena ihany keo fa dia mbola tokony ito ity fa de misy tomponandraikitra zay hoe mijery azy zay zay hoaizany miaro ny zon'olombelona satria zany fitifiran'olona vateriny zany araka nyvoalazanao zany fitifiran'olona tsy voatsara zany zavatra olona marobe ara ny tranga no tonga teny amin'ny le 7 février tadedy tsara iny satria nentindrareo nanamelohana zay tsy mitombona velively ary tsy marina velively maiky fa zany hoe olona tonga de tifirina mitovy any nge ny olombelona fa olombelona sady mena fanazy nomena ainy de zay mifanontaniana aperako hoe zay hoaiza ny fanadiadiana mba nataon'ny mpiarony zon'olombelona aza hoaiza maha olona ny olona mihitsy ige zany tsisy ny olona saina fanahy ny HDDED no efa nandray ny andraikiny ary voalaza ato moa zany zareo koa efa nandefa eo anivan'ny firenena mikambana ny tatitra avy any aminy fa ny tena andrasana ane eto amitsika misy fitsarana maefa fa ay zany fitsarana eto amitsika zany anokatra fanadiadiana lalina fanadiadiana lalina tianay atongavana ary ato anatin'ny fehiteninay dia tokony misy zany ny famaritana reo le lisitra marina iza marina reo le vao maty reo
satria zany zany Ay, tsy zavatra fantatra miseho a tsy mivoaka ny listre le tena olona matomaro matetika zany zany anisan'ny nangatanay tao dia ny valiteny azonay moa tamin'ireo tompona ndraikitra niatrika anay a dia hoe mbola misy commission mixte ho atsangana de nangataka ihany ko zay ny enquête balistique ny enquête balistique ny alalàna marina n'lay fanliana ndraikitra tamin'ny balana ampiasaina basiniza marina nafaty an'lay olona petsaka zany ary nangatak'izay a raha ny teknôlôjia am'izao fotoana zao sy ny fampirisana tamin'ireo manampahaizana ny dokotera sy ana de hoe ny autopsie mbola azo atao foana satria araka nylazaiko teo tsy nisy autopsie reo olonreo tonga de ny maty zany de zay tsy hitan'ny avany de naorona amin'ny toerany ray de ao de nytotofana ao tompoko tena mafy tena mafy mafy zany ary de Betsaka zay zany, ny tena- sahako etika de zay tompoko no amezako ny afaka holazaina amin'izy ty a fa de minsy manateny zay na ny feonana aminao zao ihany ko ara ny hoe mba misy any ny zon'olombelona tompoko a ianao efa nitondra firenena mahafantatra tsara ny hoe manahoana ny olombelona ny no eto am'ty firenena ity zany zany a satuna ny zavatra miseho amina fandraisana ndraikitra de sitraka tompoko zay teniny faran'izay malaseriteritra lalina satria mahaflo anao mahaflo pirenenanao a de zavatra telo ihany miaro ny vahoaka miaro ny ainy malagasy a miaro azy na mifananana zany a na ny ainy zany a ninoninona zavatra miseho miaro ny tanindrazana tanytsika ronositsika ary miaro ny volatsika satria rahafa latsa-danja ny vola de lasa vola borta miaro an'izay amin'ny resaka toekarena koa izy anao hoe fa tena fa nitondra ary malala an'izany satria nareo olona nipetraka tany Liban raha tena alaina tamin'izany fotoana any fa mijaly be fitondrana azy de mahina ny lalazany hoe tramina magasin na de stockage any navadika ho fonja na ny tenitenenako araha tsy hitako tsony fa de mbola mamerina fankasitrahana ka de e niarany fa de misaotra betsaka na ia paske ny tia ndray zany a nitatitra fa efatra nataon'dreo a reo le commission efatra de tia ny fa nefa momba ny zavatra nitranga tamin'ny farafanganana tamin'ny fa fito amby roapolo ny volana telo amby roapolo telo amby roapolo ny volana aogosta tamin'ny tondasy zany zay tsy nijerevana mihitsy zany hoe zon'olombelona zany a niasa ma olona ny olony zany a teapolon'andriamanitra ngereny ary indrindrindrindra fierovana ny ainy ninoninona zavatra nitranga de fanilahana de hoe antram'izao a misy am'ireo olondreo innocent de matimaty ho azy fotsiny sanatria ohatrany hoe ohatrany valala samboromboka mozy miara fa de ataona fa de zay zany misy eto firenetsika hatram'izao fa de miatso anareo voaka malagasy any mba tena ahita sy jery tsara ny zava-misy zao ny zavatra nitranga teto amin'ny firenetsika ary zao ny zavatra mbola hitranga raha tsy nitandratsika raha tsy mijorotsika milaza ny marina ka de makasitraka sy makatelona ny zavatra nataonareo ao ny fahasahinana nasehonareo a fitiava-tanindrazana zao ary ny fiarovana ny firenetsika tsy ho lasany amin'ny lalana tsy tokony izy efa marina fa tena sahirana mivoaka na amin'ny fivelomana na amin'ny fitediavana na amin'ny fiarahamonina marina fahasahirana sika na nytanteraka zao nefa de nanana fahasahina ianareo tena misaotra betsaka marina misaotra betsaka de tena marina reo resanareo amiko zao ka de eny ara fa de makasitraka tendra manitra